Lafomba vaovatatreka kosa indray Hitohy hatrany fitsirihana ataon'ny mpaisan'ny foiben-ketra raha ny fantatra taorian'ny fihaonan'ny solotenan'ny mpamongady sy ny tompon'andraikitry ny foiben-ketra omaly hariva. Araka izany azo inona ny sin'ny maromarotry iraisana eo amin'ny rotonda. Iverina hivarotra ireo mpamongady mivondrona eo anivon'ny fikambanan'ny mpivarotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Raha ny tatitra nataon'ny komity ahitana solotenan'ny ireo tsena munisipaly sy ireo tsena ivelan'ny renivohitra androany. Fanapahan-kevitra noraisiny izany taorian'ny fihaonan'izy ireo tamin'ny tompon'andraikitry ny foiben-ketra omaly hariva. Fantatra tamin'izany fa tsy ataon'ny fitsirihana ataon'ny inspektoran'ny hetra, saingy nisy kosa ny teboka ny eken'ny foiben-ketra fa anaovany famindrapo amin'ireo mpivarotra. Ho tambon'ny fangatantsika koa asa dia namaly izy fa tsy hisy intsony ny fanisana ny vola maty. Fahatelo, hijanona ho fanaraha-maso ihany ny fisavana fa tsy hisy ny sazy ampiarina. Fahaefatra, hialana ny fisavana olon-tokana fa fisavana faobe ao anatin'ny tsena iray no miaraka atao. Mba ahafahan'izy ireo miverina manao ny asa fivarotana andavanandro, dia nisy araka izany ny fangatahana an-taratasy noraiketin'izy ireo atsoratra omena ny foiben-ketra. Resy lahatra fa tsy azo idivirana ny fampiasana ny faktiora, fa mangataka kosa fepo-taona sy fampianarana amin'ny fanatanterahana sy ny fampiarana izany. Nisy tamin'ireo mpamongady ny tsy nankasitraka ity sosokevitra ity ary niteraka tsy fitovi-kevitra teo amin'ny samy mpivarotra.